eo amin'ny taranja badminton nanao jeritodika ny taona 2014 ihany koa ry zareo avy eo amin'ny fédération nandritra ny fedinina ny fanatanterahana zany ny fedinina ny tompon-dakany Madagasikara ny 3 sy ny 4 janoary teo nambaran'ireo matora Valson Zaime filohan'ny fédération raha fa dia niopana tamin'ny fanapariahana ity taranja ity ny asan'ny fédération tamin'ny taona 2014 iny. Taona 2014 moa zany dia taona sarosarotra ihany koa ho an'ny fédération malagasy ny badminton. Ny tena nanahirana indrindra moa dia nazahoana ny gymnase satria ny gymnase Nakorondrano izay filalaovana ny badminton moa dia voatana amin'ny zavatra hafa ka dia tsy nanana mihitsy izay gymnase nafahana ny lalao fa ny teneniko angambany ny zavatra vita tamin'ny taona 2014 iny zany dia ny fikarakarany lehibe indrindra aloha nireo ankizy hanao an'le CGSOI natao tany Maurice tamin'ny volana Jolay ny moins de 17 ans moa zany mandeha nakanytsika nahazo médaille de bronze moa ny par équipe tamin'izay fotoan'izay ny saison zany dia nifaranana androany moa amin'ny championnat de Madagascar hito vitsivitsy ihany ny tournoi natao fa nezahana kosa aloha zany dia nampivoatra ny nanao ny vulgarisation manerana ny nosy ny tratra aloha hatramin'izao fotoan'izao zany dia ny tany Atsinanana moa zany any Tomasina sy ny tao Vakinakaratra moa zany dia navanatsangana ny ligue ny Vakinakaratra moa izay natsangana tamin'ny herinandro zay zany ny tena lehibe indrindra ny mahasoan'ny fédération dia ny vulgarisation aloha aty ambany indrindra moa zany manao an'le badminton in school zay zany amin'izao fotoan'izao misy ireo fianarana vitsivitsy izay miara-miasa amin'ny fédération dia omena moa izy omena raketra omena baolina omena filet ireo zany raha ny tena marina dia ny vulgarisation ny zavatra tena nisahanina ibetsaka tamin'ity taona ity. Raha hojerena kosa ny taona 2014 itsahatsika ity inona ny azo lazaina hoe zava-dehibe na ny rendez-vous lehibe miandry ny fédération? Ny lehibe moa zany mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany dia ny jeu des îles ny tena lehibe indrindra miandry amin'ity taona 2014 ity ho an'ny fédération malagasy ny badminton izay mitovy amin'ny fédération rehetra moa dia mijanona vita ny 4 taona izay nitantanako ny fédération moa zany ka amin'ny herin'ny androany zay manao ny assemblée générale élective dia zay mitantana moa ny tenako moa mbola ilatsaka zany fa raha misy olona koa mazoto moa manana fikasana mba hampivoatra an'le badminton dia iangaviana izy mba hiary ifanohana zany amin'ity taona 2014 ity. Nanahoana ny fahitanao ny atao hoe fivoarana na ny avy teknika ny mpilalao badminton teto Madagasikara nandritra n'izay fitantanana ny tena hoe ny tena nivoatra moa zany ny avy teknika dia ny tanora ny tena hitako hoe nivoatra be ireo ankizy hitantsika ireo moins de 13 moins de 17 reny zany ny tena hitako hoe bebe kokoa ny fivoarana par rapport amin'ire ataoko hoe première série le première série mantsy vitsy kely ihany ny tournoi international zay natrehany tamin'ity taona ity re tamin'ny 2014 zany tournoi international tany La Réunion ka vitsy kely no nafahana ny tsapandrareo zany dia zay ny tena ataoko hoe tsisy ezaka betsaka afaka ny tsapainandrareo zany fa ny tanora aloha ny fantatra fa hita kokoa ny fivoarana.